Mpitsapo-panampy manerana Madagasikara itokona manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. CEG Ambotsilazana mitsipaka ny angalan'olom-panjakana ny tanin'ny sekoly ny ray aman-dren'ny mpianatra. Mpitondra fanjakana ankehitriny marary ny vahoaka tsy hitany ny mpanohitra indray no enjehina mafy. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafariana sy ankaravona ary ampitiavana be indray. Noho tsy diako ny tokantranonao amin'ity rivariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS. Manasa anao ampanajana sy ampitiavana ary itoetra hatramin'ny farany anaraka ny fampahalalam-baovao. Fa toy ny raharaha fitakin'ny mpitsapo-panampy ny zony dia nanapa-kevitra izy ireo fa niroso amin'ny fitokonana. Efa maro ny antsoavo natao tamin'ny mpitondra fanjakana saingy tsy nisy vany nafapo ka izao niroso amin'ny fitokonana faobe izao. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky Ramarola. Antso anefitra izay no azo mpitsapo-panampy manerana Madagasikara raha nitaky ny zony tamin'ny mpitondra fanjakana. Tsy norarahin'ny mpitondra fanjakana izany antsoantso sy fitarainana izany ka dia iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa ireo paramède. Tsy asa ary itokona manomboka ny alatsinainy ho avy izao izy ireo. Rehefa tapitra ny dingana rehetra tokony ataonay dia roso izay ao anatin'ny fanaovana ny fitokonana amin'izay manomboka ny alatsinainy izao. Dia ka akantonay ny CEG izany mazava ho azy dia ny amin'ny hôpitaly service ihany mety hoe ahitana paramède sisa fa akamarona keo dia fa hijanona tsy asa daholo. Raha Madagasikara manomboka amin'ny alatsinainy izay tsy mbola mieritreritra ny amarana azy satria manomboka azy izao no mamaky anay dia anjaran'ny fanjakana no amarana anaty amarana azy io fa ny famaliny ny fitakiana no amarana na tsy an'ilay fitakiana moa izany mazava ho azy legré. Mety misy ihany ny point ionana fa tsy mbola voafaritra zao aloha fa ny anomboana azy ilay tonga dia tsy miasa aloha. Ireo paramède manerana Madagasikara moa ireto itokona ireto ary tsy hitsahatra raha tsy valin'ny mpitondra fanjakana ny fitakiny. Fa fianakaviana iray monina eny Anosy eny Androany no nampiantso ny mpanao gazetiny MPS noho ny atsonjay izay mahazo azy ireo. Raha ny fanazavana dia nisy andehan'olona niaraka tamin'ny vaditany iray tonga ny bodiny tany izay misy ny trano fonenan'izy ireo. Ary ao no fanadihadiana entiny Javandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Vao maraina be tamin'ny 7 maraina izy ireo dia tonga teo. Izany hoe mbola tsy nandeha mpianatra zava vao kelikely hianatra amin'ny mpianatra. Dia oto izy dia mandroso izy izay dia fa ahoana ny nareo zay tompoko izy ise dia fa ahoana izy dia sy mamanay dia hoe ozy izy hoe tonga izay ozy izy andravany tranonareo dia fa ahoana dia hoe narefa ny teny efa hoe nahazo filazana hoe miala nefa atao sinaly dia zay hoe tsy nahazo an'izany dia ozy izy hoe aza miteny tsony madama ozy izy fa tonga dia hanala entana izay izy amajanazy aza tonga dia ataotao be ohatran'io ala izy tompo fa simba le entanay dia ozy izy hoe angay ianao no mibaikobaiko anay fa tsy zay ozy zay nge ozy izy mpiasa fanjakana ny nety izy matsy anahy dia mibatabatandry zareo dia zara tsy navela nikitikitika an'le izy hoe tsy mahazo mikitikitika fa zay ihany no manao an'io. Iny ny fitarainana nataon'ireo fianakaviana niaran'ny fibotona tany tetsy Anosy be ho Malalarby. Tsy nisy fampilazana fa tonga dia fandroana ireo fianakaviana hiala amin'ny trano ny zava-nisy. Voaterina voaka teto ivelany avokoa ny entana rehetra tao an-tokantrano. Niaritra ny antsika sy ny orana nandritra ny alina tontolo. Sivy mianaka nefa izy ireo izay efa 10 taona no maro no nipetraka tao amin'ity toerana ity. Tsy misy antenanay intsony satria lasa ny mpanambola ny tany. Zay zany tsisy azona atao satria zay andrakala sao zay nylema ny orana imparaina ny andro natory tamin'ny orana imparaina ny andro teo. Lena daholo ny entanay, lena ny akanjonay teto zay natory teto amin'ny tany teto. Izy zany tena anazy angao tsy isy taratasy dia allo izy izy voarava zay vao mena taratasy nareo dia fa voarava tanteraka efa tsisy tsony zany tao an-trano zay izy vao nanome an'ilay taratasy ety ny taratasy nareo. Very hevitra tapo-talaka le tanteraka io no azo ilazana ireto fianakaviana niaran'ny fibotona tany ireto. Antsoava araka izany sy no ataon'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana. Tompoko mba maantsoava ataoko amin'ny filoham-pirenena mba ajereo majinika fa tena mijaly mihitsy voantindra azy lena foana. Manambola ihany manambola fa ny majinika ohatr'izao dia efa zao ny fiainany dia mbola anaovana tindra azy lena mba miantso amin'ny filoham-pirenena sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay tompoko mba hijeren'ny olona aty ambany aty.
Fa mahalona ny fijalen'ny vahoaka n'Ambohidrapeto Jiro sy Rano dia nisy ny antsoavo nataon'ny ben'ny tanàna Androany tamin'ny alalan'ny fampiantsoana mpanao gazety Androany teny amin'ny birao fiasany teny. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Toky Ramarola. Anisan'ny commune mijaly rano indrindra eny amin'ny distrika Tsimdrano ny commune Ambohidrapeto. Mangiry firy ny mponina eny an-toerana indrindra ny amin'ny famatsin-drano ary ny akamarony dia tsy afaka ny sitraka rano avy amin'ny jirama intsony mahalona ny fanamboarana vovon-drano. Efa ela njaliana ny vahoaka ka misy ny antsoavo ataon'ny ben'ny tanàna. Araka ny lazaiko teo tena olana goavana tokoa io aty amin'ny commune Ambohidrapeto satria dia maraina amin'ny ray maraina no mandeha ny rano dia atapaka izany rano izany amin'ny 3 maraina dia ao izany mahatonga n'ilay fijaliana lehibe ho an'ny vahoaka satria na ifo maraina amin'ny ray ekatra amin'ny 3 ary ianao tsy mahavita maka an'ilay rano izay ilainao. Dia anisan'ny tena olana aty aminay io zavatra dia izay no angatahanay hoe tena mila jerena ny commune Ambohidrapeto fa mijaly rano sy jiro izany ange anisan'ny fampandrosoana voalohany indrindra ka raha izay ara tsisy aty aminay sy aty amin'ny commune anay dia ina moa fampandrosoana ho tediavinay izany ao aorianan'io tsy misy. Olana goavana mbola sedrain'ny mponina ihany koa ny fanjakany tsy fandriam-pahalemana ka imasoany ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ny ahafahana manazava ny tanàna. Fa andro maneran-tany natokana hiadiana amin'ny omamiadana ny datin'andro androany. Mitatitra ny andindininy mikasika ny antony mety mahatonga ny omamiadana sy ny fisorohana izany ny mpanao gazety Nambintso Velositraka teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Araka ny anarana entiny dia misoko miadana ao amin'ny vatan'ny olombelona ny omamiadana ary tsy mifidy taova. Antony telo lehibe no mahatonga ny omamiadana dia ny fahasimbany tontolo iainana, ny tarazo izany hoe efa manaranaka amina fianakaviana iray ary ny fomba fisakafoana izay mila fandanjalanjana sy fitandremana raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Simba ny tontolo iainana mipitehantsika ny tontolo iainana noho ny antony maro, noho ny teknôlôjia be dia be izay ampiasantsika ny tomobila, ny fampiasana ny gazy, ny fampiasana ny courant be dia be ireo, ny telefona, ny télé, ny internet. Izy ireny dia misy ny radiation izay mandeha izay manimba ny tontolo iainana. Itsika tsirairay avy manimba ny tontolo iainantsika. Manarak'izay pitehantsika dorantsika ny ala. Manarak'izay ny tsy fanaovantsika fanatanjahantena dia facteur favorisant ho any amin'ny fahatongavan'ny cancer. Manarak'izay na rôle mpifoka sigara reny manimba ny tontolo iainana, reny manimba ny vatanao. Manarak'izay misy ny antsoina hoe hérédité manaranaka izy io ino mo mampalahelo fa dia zava-misy. Manarak'izay ny tsy fahaizantsika mihinan-kanina. Eto Madagasikara lazaina fa manitra ny olona raha tsy mihinana amin'ilay toerana le tsara tarehy be ny fihinanan-kanina. Fa raha mihinana an'ilay sakafo le mba natoraly ireny dia menatra. Manana zavatra tena hoe frais vaovao foana tsika eto isan'andro. Azo atao tsara ny misoroka ny omamiadana, fomba maro no afaka natanterahana izany. Ny fanaovana fanatanjahantena dia tena ilaina. Misy ny tsy manana firaisana ara-nofo intsony dia lasa favoriser ny cancer ny nono an'ny vehivavy, cancer de col de l'utérus, cancer ny tranonjaza, ny lehilahy lasa mibetsaka ny cancer na prostate. Vahaolana zany amin'ny fisorohana ny cancer dia ny voalohany indrindra. Itsika eto Madagasikara ny teneniko mba mambolera ilay olona hazo e. Raha ohatra tsy manana tokotany malalaka tsika dia mba manaova pot de fleur kely. Ny olona ray ao tokantrano tokony manana voninkazo karakarana roa isaky ny olona ray ao tokantrano. Raha manana tokotany malalaka dia mambolera olona hazo. Manarak'izay ny fahaizantsika mihinan-kanina. Maiza mihinan-kanina ireo olona. Finanana ny renirony sakafo vaovao, ananambo, angivy, ireny zavatra na anana reny tena ilana reny. Tsy mihinana sakafo be sira be loatra le tsy finanana sakafo be menaka be loatra fa lanjalanjana dia mahay miaina tsy kizitina. Rakizy foana ianao dia mora voa. Zay mahavoan'ireny le olona le mambony be reny rakizy foana matetika dia lasa voan'ny cancer ny zavatra maromaro ka noho izany zany fahaiza mahay miaina zany tena zava-dehibe eo amin'ny fisorohana amin'ny cancer. Mila manao fitiliana mialoha ny olona iray mba hahafantarana ny toebatany sy ny mety ho aretina misoko ao aminy. Tombony lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fisian'ny voankazo sy ny legioma ary ny hanin-kotrana samihafa ka ilaina ny mihinana izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Fadina ny manao dokotera tena, mbola mijanona olana lehibe ho an'ny sarambabem-bahoaka nefa ny saran'ny fitsaboana indrindra ho an'ny tany andalam-pandrosoana.
indrisy ny fitsaboana ny concert dia tena lafo dia lafo tokoa ary tsy zakan'ny olon-drehetra ary anisan'ny zavatra mampalahelo dia ny olona sasan'le tsy manana an'ilay izy moa dia mananao an'izay tiany atao eny fotsiny fa fandriana mety Madagasikara zao raha mba fandriako manokana dia hoe mba ho avy zany fotoana zany hoe tafiditra anaty programme amin'ny fanjakana no fitsaboana maimai-poana ireo olona voan'ny concert rehetra eto Madagasikara. Zany zao fifaliana be ohatran'ny any an-dafy tonga amin'ny prise en charge tena hoe tsy mandoa vola intsony ny olo dia tena mba hena ny taham-pahafatesana rehefa tonga izay fotoana mahafinaritra izay hoe mba misy fandraisana tanana ataon'ny fanjakana sy ny fanampian'ireo olona tsara sitrapo eran-tany mba misoroka an'io omba miadana io. Ny taova tena matetika voakatsiky ny omamiadana dia ny taovam-pisefoana, ny tsinay, ny nono sy ny vozon'ny tranon-jaza ho an'ny vehivavy manokana ary ny prostate ho an'ny lehilahy manokana. Hoentiko amin'ny distrikany Ampany Andrefana indray ianao ato anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia velotaraina ireo mponina noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny lehiben'ny distrika any an-toerana. Nisy indrindra moa ny vaovao mahakasika izay voarainy namana mpanao gazety Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Antsovonjy no ataon'ity raim-pianakaviana izay avy ao amin'ny fokontany Antrobaky distrikany Ampany Andrefana ity noho ny fitakiny eo anivony tompon'andraiky mpanjakana azy ao amin'ny distrikany Ampany Andrefana vola mitetina 1.7 tapitrisa mahery noho ny endrikendrika. Raha ny vaovao azo dia nisy vehivavy verisaina maty tao an-toerana ary voalaza fa namosaviny ity raim-pianakaviana ity tamin'ny alalan'ny mofo efa niakatra kabary nadina ny raharaha saingy nilaza ny mpikabary fa afaka madiodio ity raim-pianakaviana ity. Ankehitriny anefa dia takina io vola be io indray ny tenany noho ny filazany eo anivony tompon'andraiky mpanjakana fa ampiakarina dina faharoa. Fata i distrika Tsikidramodramotsy zahay izay ampandrenesako anareo fa ilane vola raho drala folo ray kampetapitrisa tsy dimy hetse tsy dimy ale fanadoaho volao drala enenketse tsy ray tapitrisa fanalainy amiko tamizao ampanoviny lavanty agnombe koy ty dina hanomboka mi juma ty hangalany azy agny hanafihany azy yery amihenany zao ata avao mite dramotsy raho kuravainy ty vola hotia kuravainy agnombe tsy anagnany asa tia Todiara guvernera Todiara tsy anagnany asa sous-préfet Todiara tsy anagnany asa izay azavaiko aminareo. Ao anatin'ny taratasy fitarainana voarainay dia manizingizina ny tenany fa manarora-pahefana ny lehiben'ny distrika ao an-toerana ka terena izy andoha vola mitetina enety sy ray tapitrisa io indray. Raha tsy izay dia irosonina amin'ny fanaovana ny lavanty ny ombony raim-pianakaviana ity mba andoavana io vola io. Fa velotaraina ihany koa ireo mponina any amin'ny distrika Marvay manoloana ny vola alain'ireo tompon'andraikitra amin'ny fivarotana omby any an-toerana. Mbola lafo noho ny sarany andafosana ny entana ny vola tsy maintsy alohan'izy ireo amin'izany kanefa dia tsy misy akory ny atota taratasy manamarina io fandoavam-bola io. Samy mamonjy MPS Matsanga. Akoatran'ny karaman'olom-pirenena dia mijaly ihany koa ny tantsaha eto Marvay noho ny resaka omby, izany hoe famorotana omby amin'ny ankapobeny. Vola mihoatra tsy tokony tsy forohana no alain'ny tompon'andraikitra eto an-toerana makasika ny omby iray raha amidy izany omby izany. Saika misasaka mihitsy araka ny nambaran'izy ireo izany vao nalaina izany. Ny tena olana dia tsy misy ny taratasy fanamariana ny fandraisam-bola omeny ireo tompon'andraikitra ireo. Tsy misy ihany koa ny quittance raha izay no lazana azy nefa dia manefa an'izany vola be izany izy ireo. Zavatra mamparary anay eto dia miafitra amin'ny taratasy ny omby. Ny fiba eto lalàna mipetaka hoe 7,000 fiba ray. Fa nefany zahay mividy 10,300 alina. Gendarme atao hoe 10,000. Mivise zay eto mandeha 2 alina 10,100 alina. Zavatra zany mampitaraina eto.
taratasy misy tena mavoana eto taratasy le vidinao blé omby mora le omby mora zany le fiba malafo be lasa saka vidinao blé lasa tefa jaly zany le varotany omby. Olana ihany koa ny mahakasika ny délégué mikarakara taratasin'omby amin'ny toerana ity. Malafo omby izy io sy misy agnamoro agny délégué io nandroandro avy na malafo anao bonera na sy malafo anao bonera na mividy bonera koa anao dia sy maintsy miala amin'ny telefony ke ay olo ambanivohitra lefa dahalo diana io varotra ambanivohitra. Vavao avy any Ambatondrazaka kosa indray dia naneho ny tsy fahafaliam-pony vokatry ny afitsikreo olom-panjakana sasany any Ambatondrazaka ny ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG Ambohitsilaozana. Araka ny voalaza moa dia potondreo olom-panjakana ireo ny tany ny sekoly ary ao ny fanadidina entiny Niry Andrinarivony MPS Ambatondrazaka. Napaikapeo ny ray aman-dren'ny mpianatra ao anivon'ny CEG Ambohitsilaozana manoloana ny fakana ny tany ny sekoly ataony olom-panjakana sasatsasany izay mirere ho tanakavana ny mpitondra ankehitriny. Nanamafy reto ray aman-dreny reto fa tsy andifitra manana ny rariny izy ireo manoloana izao fandrobana ny tany ny sekoly izao. Fantatra moa fa tamin'ny taona 17 no efa resy teo anoloany ny fitsarana ireto olona mibody ny tany ireto saingy ankehitriny dia magaga ny mbola fahasahian'izy ireo maka izany tany izany. Ny tany CEG araka le voalaza hoe lovan'ny taranaka io fa zavatra mampalahelo efa indroa ngamby zay nefa niakatra fitsarana ary efa nisy didy fitsarana mivoaka fa ahoana ary mbola rosy any reto olona reto mbola masamy aka ny tany io aminay zany misy kolikoly eo ambadiky le zavatra dia zay mahatonga anay mitaraina aminareo tompona andraikitra mahefany amin'ny farany ambony zay jereo kely ny sekoly ny CEG Ambohitsilaozana zay ngamba ny azo atao fa raha ohatra tompo ka mandamoka zany rehetra zany angamba ivadika gisa mainty amin'izay vahoaka malagasy zay ngamba ny azo atao zay ivadika amin'izay tsika satria efa ampy zay fa betsaka zay zavatra hoe niezana fanajana zareo hoe hiala amin'le toerana nefa mbola misisika izy donc ietsika amin'izay vahoaka angamba tsy tsinona intsony tompo manaitra ny saina reto tompona andraikitra eo anivon'izay rehetrarehetra zay. Ori ny fivoan'ny feo fa anisany tsy manaiky ny fangalan'ny olona sasany ny tany sekoly ny tale eo anivon'ny CEG Ambohitsilaozana dia nahazo taratasy famindran-toerana any tamena izy tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Maloha zay indrindra dia nijoro tsy manaiky izany ireo ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ny CEG Ambohitsilaozana. Ary amin'izao fotoana zao ary ny talen'ny sekoly mihitsy nefa nahazo disy izao omaly fifindran-toerana satria manelingelina le zavatra ho alaina zareo dia zay mahatonga anay mitaraina aminareo tompona andraikitra mahefany amin'ny farany ambony zay jereo kely ny sekoly ny CEG Ambohitsilaozana. Ka mba mangataka zany zay tsy manaiky an'izay fialan'ny tale zay satria ny fampianarana dia aoka mba ho an'ny fampianarana mba holova ho an'ny taranaka fa tsy afangaro politika dia lasa na ny ray aman-dreny na ny mpampianatra na ny ankizy dia zary lasa fitaovana amin'ilay zavatra ka mangataka anareo ray tompona andraikitra ambony. Anatena moa ireto ray aman-dren'ny mpianatra ireto fa izy tokoa ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ny amin'ny tsy tokony amindrana toerana roa ilay talensekoly satria mety anakorotana indray ny fiatrena tom-pianarana vaovao 24 raiky amin'ny 24. Ny vavao malaza maneran-tany kosa no antsika manao ny fiarana amin'ity ariva ity kandida ho filoham-pirenena frantsay teo aloha no voaroroy amina resaka herisetra ara-nofo nampanatsoana ary nanaovana fanadihadiana any amin'ny brigade polisy misahana ny eloka be vava any Parimo ity farany. Miala raha nombana Mateo Prince. Omaly vao maraina no nalainam-bavany sy notazonina natao andromaso tany amin'ny bureau-ny polisy misahana ny eloka be vavany Paris ilay kandida ho filoham-pirenena frantsay ny taona 2024 no sady filoham-panorona ny fikambanan'ny vahoaka républicaine na ny UPR François Asselineau. Herisetra ara-nofo izay nataony tamin'ireo mpiasa tao aminy no mahavoaroroy ity kandida ho filoham-pirenena tamin'izany fotoana ity. Fitoriana roa no mahavoakasika ity farany amin'izany. 13 taona ny lehilahy izao manana raharaha eo anivony manam-pahefana any Paris izao. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia mbola toy ny fanadihadiana izay nataon'ny fampanaovana ny toerana ny volana May 2024 ity raharaha mahavoaroroy azy ity.
Ankoatra ny fanaovana herisetra ranofo dia voapanga amin'ny herisetra ara-moraly ihany koa ity filohan'ny atoko UPR ity araka ny fanamafisany mpampandolalàna any Paris. Mpitantana ampolony maro teo anivon'ity antoko ity no voalaza fa nangataka fametram-pialana noho ny fisiana fifandraisana manokana miaro faneriterena an'ireo mpiasa avy amin'ny François Asselineau izay noraisin'ireo mpiasa tao aminy ho fampijaliana ara-tsaina. Tsy nahomby mantsy ny fangatahan'ireo mpiasa ny amin'ny andehanany ka nangataka indray izy ireo ny ampitsahara anazy amin'ny asany mandritra ny fotoam-pitsarana. Fa nosoram-potaka azy kosa no nandraisan'ny François Asselineau ireo fiampangana azy na dia efa nisy nanao tatitra tamin'ny mpampandolalàna mikasika ity raharaha ity ihany koa azy ny mpitantana teo aloha tao amin'ny antoko UPR. Nandamafy ireo fiampangana ity kandida ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ity ihany koa ireo mpiaradia aminy no maleriva raha nanaovana fanadidina mikasika ny zava-misy. Raha tsy ahivina dia ny taona 2024 François Asselineau no efa nanampaniriana ny hilatsaka ho kandida filoham-pirenena. Tanteraka ny faniriany ny taona 2024 rehefa nahangona mpanohana izy ka nahazo vato aotra faingo 2.50 isanjato nandritra ny fividianana tamin'izany fotoana. Araka izany dia tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao politika eto amin'ny fahitalavitra ny MPS. Hatramin'izao dia tsy mbola nivoaka ny tena fanapahan-kevitry ny CENI sy ny HCC ary ny fitondram-panjakana malagasy momba ireo commune izay tsy mbola manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka. Manomboka mampiaka-peo araka izany ny ao amin'ny commune Moramanga ao amin'izao fotoana izao. Ary ny fanadihadiana entin'ny Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tsy fanaran-dalàna fanaovana bontolo ny raharam-pirenena izay no tazana teto amin'ny firenena nandritra izay rotona izay vohitsakitsaka ny lalam-pandrenana nosohosena ny zon'ny vahoaka malagasy amboletra avokoa ny fifidianana natao teto mba hananana maronisa amin'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Commune 420 no mbola tsy manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka hatramin'izao na efa voalazany lalàna aza fa 80 andro aoriny ny didim-pitsarana no tokony amerenana ny fifidianana. Mitaky ny olom-boafidiny ankehitriny ireo commune sasany. Ny lan'ny vahoaka no tokony hipetraka eo. Izay no maha-demokrasia ny demokrasia n'ity firenena misy eto amintsika ity hoe état démocrate. Dia fa izay mihitsy ny voizin'ny vahoaka zao ny anay izay safidim-bahoaka ny lany nomena ny atanatohatra rehetra izay taperina amin'ny voie judiciaire, zany hoe raha misy fandravana misy fanafoanana teo amin'ny tribunal administratif dia nandehananay ny atanatohatra rehetra izay légal ahafahana mandravan'io dia ny conseil d'état zany. Tonga amin'ny conseil d'état tsika mbola ho avy koa zany mety ny vahoaka indray nandray ny fanapahan-kevitra rehefa tsy atokisana intsony ny fitsarana eto amin'ity firenena ity satria lasa instrumentalisé par l'état ny fitsarana amin'izao zavatra miseho izao. Fifidianana tsy nazahoana fitoriana kanefa nolazaina fa misy ny tsy fahatomombanana mitranga tao amin'ny commune Moramanga. Politika avolenta no ao ambadika izao ho hiatrany ny fanazavana. Le fifaninanana ara-politika hitondran'ny tanàna dia fifaninana antara-mapara STIM. Izany hoe raha fifaninana antara-mapara STIM zany ka hoe najanona aloha fa miandry fa ho averina fifidianana tokony tsy hisy mapara miditra mitantana io tanàna io aloha. Azony zany dia fahazotsika lazaina hoe mapara mitantany. Saritsarina mapara zany mitantany. Fa tokony mba neutre tsara olona neutre aloha. Zay aloha izy raha tena hoe raha tena atao neutre zany le fitanana pa dia zay dia mahita mihitsy hoe dirikabin'ny région staff technique ny député mapara ihany zany zany aminay mpitondra fanjakana efa eo ihany zany aminay fa tokony raha farapata ratsy mihitsy olo-kafa mihitsy ny tendrena teo mba samy neutre zany le fitantanana ny tanàna dia miandry ampanajana sy ampahindrena ny zavatra voakan'ny fitsarana maefa. Na dia misy aza ny olana eo amin'ny commune izay tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina hatramin'izao io dia mbola samy manizingizina ny eo anivon'ny CENI sy ny HCC fa mandeha araka ny tokony izy ny raharam-pirenena. Tsy misy fanapahan-kevitra ihany koa raisy ny mpitondra manoloana ny fanajana ny mahatany demokratika any Madagasikara io.
fa mafana dia mafana ny toedra raha politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Amenjandro ny tady eo amin'ny antoko-panohitra sy ny fitondram-panjakana malagasy. Androany dia antoko politika iray no nitondra ny fomba fijery ny mikasika izay. Anjavandre maefa teo amin'ny sary sy rindran-tsary Andry Rakotomalala. Tsy misy izay tsy mikolay manoloana ny tsy fifehezan'ny fitondram-panjakana sosialim-bahoaka sy ny toe-karen'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Porofo mivaingana ny fiakaran'ny vidim-piainana isan'andro isan'andro. Ny marary ny vahoaky ny fotony toy ny tsy fisindrano, ny jiro tapaka sy ny maro hafa. Antony hijoroan'ny antoko-panohitra avokoa izany rehetra izany, fa tsy sanatrian'izany akory hanohitra be fahatany. Ny mahagaga nefa dia tsy ireo olana ireo no imasoan'ny fitondram-panjakana, fa ireto mpanohitra izay manatsikafona ny tena marina indray no ezahana aratsiana sy lazaina fa mamafi lainga. Izay no mahatonga anay hoe ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy takona fena mba mila mandray lesona kosa ny mpitondram-panjakana, mila miaino ny mpitondram-panjakana hoe tena manao tsikera be fahatany fotsiny ve le aty amin'ny fanoherana sa efa tena hoe tsy zaka mihitsy le zavatra iainana eto amin'ny firenena. Raha ny zavatra hita aloha zao dia tena hoe efa tsy laitsa iainana tsony ny zavatra misy eto amin'ny firenena, satria tsy misy antokon'olona na karazan'olona tsy mikaikaika amin'izao fotoan'izao, indrindrandrindra manoloana ny fidangany ny vidim-piainana, ny tsy fihezana, ny lafiny ara-tsosialy. Ka io zany mahatonga anay hoe raha misy asa tokony ataon'ny mpitondram-panjakana dia mifesy mamany olana misy eto amin'ity firenena ity, fa tsy manangana ady aty amin'ny mpanohatra indray. Ny mpanohatra nge mahampanohatra azy rariny izay ilay tsikery izay. Raha tian'ny fanjakana ny tafavoaka amin'izao zava-misy izao, tsy ny fananganana ady amin'ny fanoherana akory ny tokony ataony. Izany hoe raha manao miara-manonja ny mpanohatra dia manao koa zany ny mpitondram-panjakana hoe manao an'ilay hoe tambatra. Everinay hoe tsy zany angamba ny fahaolana. Ho an'ny antoko-otrikafo dia inona ny mety isiany korotana manoloana izao fihetsika ataony avy amin'ny fitondram-panjakana izao. Ataon'ny fitondrana avokoa mantsy ny fomba rehetra anakanana io fitsangatsanganana ataon'ny mpanohitra ny 9 febroary ho avy izao io. Dia mbola manolo-kevitra mpitondram-panjakana ihany zay raha miaino izy. Raha izay otrik'avy zany eo amin'ny toeran'ny mpitondram-panjakana dia tsotra ny zavatra ataonay hoe avelao ny olona alalaka amin'ny faneho-kevitra, avelao ny olona alalaka amin'izay zavatra tiany atao, fa kosa anjaran'ny mpitondram-panjakana indrindrandrindra ny mpitandro filaminana no miankadre an'izay olona manao fihetsehana na fitsangatsanganana mba tsy hisiany ny débordement zany. Iverinay hoe zay angamba ny zavatra tsara tokony ataon'ny mpitondram-panjakana. Fa raha zao zavatra misy zao nge mpitondram-panjakana koa nge tsy ahasakana ny olona tsy hetsika, satria efa le fiainana mihitsy no tsy zaka. Dikan'izay zany aloha zay hoe mpitondram-panjakana ihany ny anangam-pahavalo eto raha ohatra ka miezaka misakana amin'izay le fitsangatsanganana ka sainy ny aty ankilany ho atao zay. Famalona indrindra ny fitsangatsanganana izay karakaray ny miara-manonja ny sabotsy ho avy izao dia nisy omaly ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony avy amin'ny sandarmariam-pirenena teny amin'ny toby Ratsimandravateny. Arao fanadihadiana entiny Jessica Miray teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Efa saika tao ambana avokoa amin'izao ny fanomanana ny fitsangatsanganana ho tanterahiny miara-manonjy ny sabotsy fahiny ny volana febroary izao. Nanamafy ihany koa ny avy amin'ny zandarmariam-pirenena androany. Averiko fa tsy isy andrara fitsangatsanganana akory, andray fepetra entitra kosa raha misy mini anakarotana. Misy moa ny resaka izay mandeha be amin'izao fotoana izao mahakasika ny hoe hetsika fitsangatsanganana izay atao amin'ny fahenan'ny volana febroary, izany hoe raha fatapitso. Eto ambolohany dia tsara ny manamarika fa ny fitsangatsanganana akory tsy ary nisy nandrara ny fitsangatsanganana. Fa raha fitsangatsanganana kosa hatao anarona na famorona korontana ao ambadika izay no tsy azo ekena. Eto zany zay dia tiamplaza ary tianao antso fa raha misy ny manana heritreritra hoe rakofanao anatiny izay fitsangatsanganana izay no hambolena korontana eto amin'ny Tananarivo dia andray ny andraikitray feno zany izahay. Ipetraka ampovoany sy ampandro ny filaminana tanteraka ihany koa araka izany mpitandro ny filaminana nanamafy ny tsy fiandaniana amin'ny resaka politika. Tsorona tanteraka fa izahay ato amin'ny fitondran'ny filaminana dia tsy miditra velively akory amin'ny resaka ady politika atsy aro. Fa raha misy kosa ny te-handroba fananan'olona na hoe te-hanao zavatra tsy mety te-handika lalàna dia tsy maintsy mijoro ny fitandronan'ny filaminana mba hahafahana mitondra ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsara trany mampatsiahy fa voalohany ity esika ho tanterahina ny sabotsy izao ity. Etsika natao ihany koa
anatin'ny filaminana tanteraka ary natao ifampiarabanana tratry ny taona vaovao 2024. dia ny faradihadininy ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatana ny fampalalam vaovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany samy ho tahin'Andriamanitra ry tompoko lahy sy tompoko vavy.